atolotra ingasia amin'ny rahateo anareo izao. Maty fanahy tantara indray niseho nosoratandra vorombato olona antoaromamy. ho velomin'ny Saoly Rakotonanahary sy Nanja miaraka amin'ny Faly, Ralala ary Zoma amin'ny Rina. mandray feso mandrirara teknika Aro manatodosa Nanja Razafindrakoto. Nenya naona ray anteny lozanao sahady nahoana ty hafelanao rery amin'ny tata e, nahoana nafelanao rery zay sy tata Nenya, fa nahoana loatra e, nahoana okizay volasoa efa nanao izay azontsika nataontsika, tsy afaka manoatra tsony. Andriamanitra ny tompon'ny fandaharana, izy ny nametraka antsika amin'izao toeran'izao dia izy ihany koa no manaiso. Okizay anaka tata, tsy rano ny loatra kosa e, mbola maro ny resaka izy neny tsy fita, mbola mifanaraka izay mianaka fa mety amin'ny fianarako izy aloha vao mandeha amin'izay tiany ale. Fa nahoana tsy nitazonina izany teniny izany e, nahoana? okizay volasoa, satry ny nitazona izany teniny izany saingy tsy mpandahatra izy fa alahatra. Okizay io ranomasina io fa akarary anao le io e, ndozy ny zanako izany, mba hiara hevitra izay tokony ataontsika. Foan'ny ranomasina ain'Andriamanitra foana ny mameno ny bango anatintsika tsirairay, ndo ataontsika ny fikarakarana farany aneny. Fa nga tsy miasa dada ny totonga sahady, fa nisy nantsio tany ampiasana vao amin'ny folo maraina nge zao e. Eo aloha anaka, anaovy ranomangatsika misy siramamy toy ny fanaondreninao ataovy mamy tsara, malaky ianao e. Dada, moramora ihany dada eo amin'ny fiainana fa so lozanao eto koa. Oaiza ny tany alehako raha izany no misy. Andraso vetivety ary aloha ka andrany dada e. Tendra ny dada. Dre, fa nga dia resy tampoka tety ty dada. Dada ho ah, fa nga tsy hisotro an'le rano karakaraiko indray ianao e. Lozy ty, tora ny dada. Aleo aloha alaina ny ranomanitra neny. Dada, izay ny faniverina ny ainy. Fa nanino ianao ry dada? Fa maninona anaka no mikoropaka be toy izao ianao ary nahoana misy fofon-dranomanitra izany tranontsika izany? Nandalo teto angary ny reninao ny laza hafatra ho antsika? Dada, tsy aloha ny rano nafaranao teo sotroa fa tena reraka mafy mihitsy ny fahitako anao izany. Sotroa ny rano izany dadako izany. Raha vetivety sy nahatsiaro tena ianao teo e, izany nampikorobaka toy izao. Fa nisy inona loatra ry dada? Ary izay izany nahatonga ny ranomanitra noro tonga eto akaikintsika eto? Eno lozy izany anaka, sy fataty hatrany ny torana fa raha tany ampiasana angamba dia asa izay nahazo isanao amonjy atany. Tena reninao navely ianao anaka, na fiesika na fikarakarana. Io indray dada fa hanondrana, efa tsy misy aneny tsony aloha tsika izao. Avela ho izy andro tsara ny amisy azy ihany.
Ngamoa tsy dada ihany ny teny tamiko hoe Andriamanitra mahay mameno ny bangy eo amintsika, dia ny fenony tokoa izy izao. Fa mbola tsy mivaliany dada nge mifanontaniako rehetra teo hoe ahoana moa izay anaka? Fa mody adala ve dada sa very sainy? Manina ho any dada tonga aloha nefa izao vao amin'ny 10 maraina, nga tsy miasa. Ary ianao koa nga tsy mianatra e. Zaza gaga hoe toa mivony trano, ay ianao tato. Fa misy ina mimenahena tamika teo ty dada e. Tantara ho amiko fa afaka manampy amin'ny dada nge ho azahy na dia torohevitra fotsiny aza. Aiza moa anaka ny tany alehanao raha sanatrika higadra? Izy anaka no anampy anao amin'ny fandoavana ny hofatrano, anatitra mivarotra, anasa ny lambatsika. Ny fianaranao ataonao ahoana? Fa misy inona ry dada? Inona ny zava-miseho mahatonga anao hiteny an'izany rehetrarehetra izany? Higadra ahoana ianao? Nangalatra nga ianao no milaza fa higadra? Ankehitriny anaka, fisaka ny rariny ka saro-tadiavina. Tratra tsy haiko hoe inona no antony nahatonga ho votsa teo amin'ny asako, nefa efa taona maro no nanaovako io asa io. Tsy niambina avy anaka dia na iniditra ny faratsiana rehetra. Tena tsy misy azoko mihitsy ange izay lazainy dada. Maninona raha tonga hatrany am-boalohany dia mahazo tsara amin'izay ka? Eno ihary anaka fa azavaiko anao ny zava-misy rehetra. Malaony sy raja. Ay ve izay ihany Rafidy? Hatramin'ny oviana ny mila mandona andreo vao miditra amin'ny birao Rafidy. Nefa dia birao ambanana nge ty Mba manany ihany fotsiny ry sia. Fa zao mandalovany amin'ny taleony ianao fa misy ilany anao maika ihany. Ndry voaingana kely tao any taniko. Inona sady ny ilany dia tsy mahalala an'izany ary sy raja. Izy angamba no afaka mamaly an'izany fa araka amin'ny fijeriko azy ohatrany tsy milanon'izany le dalao tsy haiko maninona loatra nga. Fa mampitahotra koa ve nareo izany sa maninona? Mandana aloha dia hitanareo any. Fa milony indana sy any dia tiako mampiomana ny sy fa risa-bola ny antony hitadiavany any sy ao. Ny asako moa dia mpanamarom-bola ary dia tazako tao avokoa ny fahadisoa ny sy rehetra. Fahadisoako ahoana Rafidy? So dia mifamadika amin'ny fomba fijeriny sy. Moa tsy efa hain-sy tsara ny fomba fiasako fa malina amin'izay rehetra ataoko Manaika fa maliny sy mitandriny sy. Fa angamba no fahaterem-piainana dia nanao tsy fanao sy. Ka izay no antony nahatonga ny volan'ny orinasa ho nisy lavaka be. Misy lavaka na banga ahoana ny volan'ny orinasa Rafidy? Ary tamin'ny fomba ahoana koa izany? Tery tamin'ny fiainana ahoana koa moa zaka mahatonga an'izay teny an'izany? Aiza aloha ny bokim-bola rehetra hijerevako izany tsara mihitsy ka. Tsy misy bokim-bola intsony dia amiko fa efa any amin'ny tale daholo ary misy profy daholo nge izany zavatra lazaiko rehetra izany ratsy. Misy ny an'sy avokoa ny vola mivoaka sy miditra ao anaty taratasy ary tena tsy ho afaka miala mihitsy sy raha ny fahitako azy. Raha goavana tsy mba manetsa fa tapitrisany mihitsy. Mahagaga izany Rafidy fa ahoana? Eny misaotra an'izay ihany aloha nampiomana. Inona nefa moa no atahorako ny amin'izany raha tsy nanao ninina Za mantsy mba gaga. Rehefa madio ny tanana dia madio miaraka amin'izay koa ny ao anaty ati-doha rehetra. Avelao ary aloha amonjy azy vetivety. Hita izay ambarany. Dia mahiresy sy raja.
Tena nahoana ry dada? Rehefa nirahana injery ny bokim-bola, nirahana ndinika ny taratasim-bola rehetra, natsoina mihitsy aza Rafidy, dia tsy afaka niala, tsy afaka niaro tena akory fa misy profa avokoa ny voalaza rehetra fa navoakako ny vola. Kinary vola soa. Ny trianaraka ny anaran'ny vavan-dratrema namoaka ny varavarana, ny ampiny hoe hitory izy. Dia voaroaka zany ianao? Voaroaka vola soa. Manoatra no renoroaka na likireny eny nandroany ihany efa anisan'ny mpiasa natokisana indrindra tao amin'ny orinasa hatrizay. Zaho foana ny miaro ny zony mpiasa. Zaho ny miady ny karama isondra sy ny tombontsoa maro. Ary dia voateny fa saka manafikohony a. Dia nangina fotsiny tamin'izao dada. Tsy niezaka nanamarina ny tena ny dada akory. Vola soa. Vorokely tafiditra fandrika. Tsy afa-mikofoka tsony fa voajeje. Efa nilazaiko anao teo angefa misy profa avokoa ny rehetra. Ary raha tonga maka eo ny polisy na ny manam-pahefana dia tsarovy fa marina ny andraisany ahy eto satria voaporofo. Dada, kosa tsy manaiky an'izany aho. Hiady ho anao ara zany no miseho. Fantatro loatra ny fahatsoranao, aiko ny fomba fiasanao. Marina ngeza ny voalazanao zany, fa tody miady amam-bato ianao, ary miseho manana basy ianao, nefa tsy manana bala akory manana azy. Moa afaka mamono ianao amin'izany. Toneo ny vola soa. Terisy izay tokony mbola atao tahiry ahafahantsika miady amin'ny fotoana iray. Izay ny zava-misy anaka. Raha fotsy be verilontsika ka miandry izay gatonany fotsiny sisa. Yaronoro malalako. Efa ino ty mahavelom-bolo anao? Niakatrangany karamanao sa nahasterana vaovao zato izy? Izy avokoa zany ry Yaronoro malalako avianao aty. Avy dia nilako ilazako vaovao. Nanomboka oviana indray ary ianao toa mahay maneho fitiavana be toy izany. Ny sady tsy mamy miditra ny trano. Ary manomboka anio koa dia tsy ho mamy tsony aho. Zany? Ho ajaiko tsara ianao. Ho ampiadanika ihany koa. Ho porofony zany indra misy fanomezana atolotro anao. Ino ty Rafidy? Io e. Andrekako ary torotsy volamena. Ho avy ty Rafidy a? Andray, fa inona androany nomena fanomezana sarobidy toy ity a? Inona ny mahagaga anao hoe ho anao iny? Izy indray ary ny olona fotoloroko an'iny afa-tsy anao e. Ary raha ny hoe inona ny androandroany tsy misy ninona akory fa tian'olotra fotsiny dia zay. Rafidy fady malalako a. Taiza teo amin'ny fiainako no mba nazahoako toy itony. Etsoroako aloha izany vadiko izany. Dia manarak'izay ry Yaronoro ndreto misy vola. Atao izay mahafaly ny fonao rehetra. Soloa izay azonao soloana ato an-trano izay mety rehetra e. Fa hono aloha e. Nahazo valosotany amin'ny dada totrema angay ianao sa ahoana ny fomba nazahoanao andreto vola be reto? Vola be ange reto Rafidy fa tsy kely e. Ahoana ho iny izay fomba nahazoko andreo e. Ataoko miasa ange ahy. Marina ry Yaronoro dia nisambotra vola tany amin'ny banky aho. Hitako loatra ny fahorinao dia nanao an'izany aho. Ahoana tsara hoe Rafidy? Zany ve dia tsy mba misy fampiarahana mpivady akory? Tokantranontsika ange ity fa tsy hanao rery akory. Ekeko fa nilany lohan'ny vavy.
fa mba misy fampiarana ihany ny zavatra sasany ka. Inona mampisendoatra aminy amin'izany? Tsy sahirantsika na hisambotra tany amin'ny banky aza. Tsy ho hita mivangana akory ny ialàn'izany amin'ny karamako. Ny fonana kiarin'oro raha nanao an'izany tsy nera taminao a. Afaka anao inona tsony moa e. Anga afaka hiteny hoe mandehana averana any amin'ny banky indray. Dia hoanina izany no volako. Ianao no mpikarama dia izay tena ianao rehetra narahana. Aza dia miteny akatezerana sy avinavinotra an'izany koa sary ary noro malalako. Any marinako. Ny asambatra anareo telo mianaka angeny mba katsahako e. Iandry zanakao ange efa maleo teny e. Efa manana ny asa mahavelona azy. Hatr'izay sika velona foana. Tsy orona inona na ina izy mianatazandriny. Tsy nakavolana taiza raha tsy efa sahirana. Iny e. Efa lasa tsy azo averina tsony moa izao ko. Dia aza milongolongo toy io moa ianao hoe jereo raha tsy antitra kely tampoka ty. Mimpatovy tsaratsara ny lokan'ny ankizy androany Arinoro a. Volasoa, jereo nge izany eo ambarabaranao izany mba misy mandona e. Vetivety fotsiny azy dada. Manao anareo tompoko? Inona no azo ataonareo izay azafady? Manao ny ianao mademoiselle? Salama tompoko. Ato ve no mipetraka raha Andria Masimanana ihaja tiana? Eny tompoko, raiko izy. Dada, misy mitady ianao. Mandrosoa nareo e, mandrosoa. Fa izany anaka? Ianao ny raja. Eny tompoko, fa hoana izay? Polisy misahana ny ady eloka be vava. Tsy izany fa nisy fitorinana ataon'ny orinasa mpampiasa anao. Ary avy akanao izay ka miangavy ianao Andry Matoraja naharaka anay moramora fa misy fanadihadiana tsy maintsy atao aminao. Tsy nanao an'izany ange izy tompoko e. Tsy ny dadako mihitsy no ahavita angalatra vola be toy izany. Any manam-pahefana izy raha matokely manazava an'izany fa izay manao ny asanay fotsiny a. Maka azy aly eto amin'ny tranony aloha izao no ataoko dia any amin'ny braoka manao ny fanadihadiana rehetra. Teo an'izany dada. Ilosanao koa ve aza? Neny fanandao atanteraka. Tena sanatria koa ianao hidy tsy hivoaka intsony satria ka filazanao dia misy pirofo avokoa ny zavatra rehetra. Dia ho aiza? Volasoa, mandrinja ny zanako izany. Marina anaka tsy mba maty. Resa aloha tsika androany fa na ho elana ho angena dia tsy maintsy hivoaka palisika. Dada, azy ilazanao dada. Fa nahoana an'izao mahazo ahy e. Fa inona dada ny ratsy nataoko ny telozanareo mivady miaraka. Dada. Ela be zany Andry Matoraja. Miangavy ianao anaraka anay mora. Raha toy moa ianao mbola miziriziry dia miala tsiny fa hampiasa hery izay ary voatery hamatitra ny tananao amin'ity rojo ity. Andray kosa. Ka ahoana ny hevitrao? Ary ianao koa raha matokely. Tsy mbola misy maty akory eto ka eo anao ny gogogogo mitomany toy ny zazakely. Dada, anaraka anao vetivety Dada. Mijanona ianao Volasoa. Tsy mahasoanao any na dia mbola tsy hitako aza. Afaka manaraka ihany ianao ka. Araka ny zava-misy any no ahafahana mahita na hitazona azy izay na handefa azy. Izany hoe raha tazona izy dia efa hainao ny toyany amin'ny fikarakarana rehetra. Mety mbola tsy mahita mantsy ianao ka ampiomaniko sady. Mila mahita an'izany ianao manomboka eto. Ka afaka manaraka anareo anaty fiara fiatoko. Mbola lavitra mantsy ny lalana iny dia hotratra ny fitohanana ary tsy hita an'izay zava-miseho mitranga akory. Tsy manino izany fa afaka miaraka aminay ianao ka. Fafafao no ty raha masinao ty na izany azy. Sao dia heverin'ny olona fampangalajaza tanoreto izay ka nahirana. Ary malaky ianao fa maiky ty rahatena. Volasoa manina nefa ianao raha mijanona e. Hitady olona ilaza aminao ny zava-misy e. Eny fa nareo manam-pahefandreo ihany aza nge dia afaka saiko manambara izany aminao e. Tsy andahoanao ary dada na mora na misarotra.
Sa tsy hoe ianao rery akory ny sahany ihany ka hanatanteraka an'izay iraka mpanaofinao rehetra izy. Tsaro fa olona tsy mahaleo tena tsony koa ianao manomboka eto raha tsy misy ny fiovana. Noho izany andeha ary hijery izay azo anao. Idy tsara ary ny trano e. Mahazo toerana ao andreo matoraja brigadier raha isao tsoratra avokoa izay voalaza rehetra. Bon, lazao ny anaranao fiaino a toerana misy anao ny taonanao. Raha sy manana Jadina. Miteny mafy raha ngaty fa tsy manampy tambony zanako nge kory ty resaka ty na manafisafy ny vadinao e. Miteny mafy araingana. Raha sy manana Jadina mipetraka ny mangarivotra faravohitra 5 taona mananjanaka ray efa maty vady. Asanao mpitatana ny arabola tao amin'ny orinasa kanto mpamokatra lamba. Afrina moa ny asanao tao. 20 taona tompoko. Io foana ve ny asan'ny saninao tao sa voaingana ianao nandray io andraiky toy tao ka? Iratsiraka ny asako 3 taona voalohany ka nafindra ho mpitaty-tsoratry ny orinasa ary naharitra 5 taona tamin'izany. Napetraka ho mpanamarina ny entana mivoaka indray ny 3 manaraka ary ny ambiny kosa no nitatanako ny arabola rehetra. Mazava. Nandritra ny fotoana nanatanterahanao ny asanao. Efa nisy ve ny olana na teo amin'ny mpiara-miasa na teo amin'ny mpampiasa? Ny olana ve moa tompoko tsy isy fa milamina izany rehefa mifampiresaka sy mifampiaino ary mifandamina. Teo amin'ny osy ny mpampiasanao raha efa nisy olana goavana ve? Tsy nisy tompoko. Milaza ianao fa tsy nisy ny olana. Ka ahoana ary izao fitoriana ataony aminao zao e? Tsy olana zao aminao. Tsy nanao io eloko eo tompoko. Zany nge tsy nanontany ianao hoe nanao ny eloka ve anao sa tsy e? Fa azin'inao avadika mihitsy ny valim-panontanianao. Nahoana ary izy nitory anao? Fantatrao ve ny antony nitoriany anao? Fantatro tompoko. Fantatro fa misy vola be very tao amin'ny orinasa saingy amafisoko ihany ny valiteniko na tsy nanontany azy ianao tsy nanao io eloko io a. Andriamatora aja. Olona adala zany ny mpanao fitoriana sa andrebireby manam-pahefana fotsiny ianao ka ha? Atao veto ny sonianao. Malaky ianao e. Jereo tsara. Mitovy tsara ny sonianao eto sy ny eto amin'ny taratasim-bola rehetra. Dia mbola ilaza ve ianao Andriamatora aza fa tsy nanao ny eloka ihany ha? Manaiky fa mitovy ny soniako ary soniako io saingy tsy nanao ny eloka e ary tsy nangalatra amin'ny volan'ny orinasa velively. Maninona raha iaza raha mibabika ianao ha? Eloka ibaboana nge mody rariny e. Maninona raha tsy miziriziry amin'ny hevitra ianao? Raha ity nge miakatra ny amin'ny ambara tonga ambony dia tsy afaka miala ianao satria marina loatra miporofo e. Tsy nanao atompoko e. Laviko hatramin'ny farany ny fiampangana. Andriamatora iaza mbola tsotra aminao a. Maninona nefa raha mangataka raharaha-pihavanana ianao dia mifampiresaka ianao sy Andriamatora aty matompon'ny orinasa. Amin'izay ianao sady tsy mitiadra no afaka mamely lara-dalàna ny zanakao. Efa maty moa ny vadinao tena ary afrina nafatesan'izay. Herintaona tompoko. Dia avelanao kamoty tsy fidinao zanakao. Ny reniny efa tsy hitantsony any am-pasana dia ianao koa ny hidy any amin'ny farany lalitra ary manambola ny fanampisolo vava ve ianao io? Tsy manana tompoko. Tsy vonina ny anao raha-pihavanana koa satria tsy nataoko ny eloka e. Raha mahakasika ny zanako indray a Andriamanitra mianaka mody. Bon, efa nanao izay azoko natao a. Efa niala ny elina izy. Na izany aza melo ny ampakarako nyity raharaha ty a dia ampisainanao ihany aloha sao miova-hevitra ianao. Voatery nefa nitazona ponja satria marina avokoa nitazonana anao ka miomana ianao ny amin'izany.
Tsy misy hevitra azo atao fa tsy fitazonana amponjaka inspekteur. Raha nangalatra io vola io ange tsy hitanao tao an-trano fony ianao nakatany fa hitanao tsara tao mba jereo iny zanako vaviny inspekteur. Lalàna dia lalàna ndre matora aja tsy afaka mandika an'izany fa na izany afaka miresaka amin'ny zanakao anao amin'izay rehetra ilanao sy ny fandaminana rehetra fa tsy afaka mifampirarahanao amin'izany brigadier ampandrosoa le mademoiselle ilay resaka amin'irainy amin'ny tokony ilainy rehetra. Mandrapahoviana ho nijanonanao aty aponja. Tata, fa iny ty mahazo atsika e. Okizay anaka. Mampahory ihany mahita anao mitomano zao. Miangavy anao aza eritreretina aloha ny momba izay mahasoa anao atao. Anatero lamba firakotra sondana tsy mety fitaovana ilaiko fotsiny. Tata, ahoana moa ny tsieritseretako anao? Raiko ange ianao e. Tsy manana afa-tsy ianao raha ontsika ry tata natao izaka an'izao rehetra izao nefa tsy ohatsony mba hizarana an'izay mahory rehetra. Ianao koa ty alentika ty amin'ny fonja ampitoviana amin'ireo nanao eloka rehetra. Mandehana re, mandehana fa ho ariva ety any ny andro. Atero aty amiko ireo lazaiko ireo dia hitoy tsara ny trano aza donona mivavaka fa sany mamany olona rehetra. Ampy angamizay mademoiselle ary malaky aloha maka amin'ny fitaovana izay ilainy. Mba fantatrao moa haiko tsara ho dadako io, tsy mpangalatra io, tsy mpisoloky ihany koa nefa dia ho idinareo. Maninona raha tadiavinao izay tena meloka fa tsy niraiko tsy nanao ninina mifonjainao ohatr' izao e. Tsy mametsiny anao mademoiselle. Iza moa ny fiantsonao raha tsy mahadiso? Volasoa. Tsy mametsiny anao mademoiselle Volasoa. Anatin'ny alahelo sy atezerana ianao ka mahasamy teny toy izany. Ny asanay dia mitazona izay ayaindry ary manohy fikaroana makasika an'izany ka miangavy ianao anefa ampitony fonao sao anasaro-javatra titika ataonao tika. Ampitony ianao foko nika atao anatiko raha tsy mangina zany dia ho ampisalianao ndraiky io. Zany mantsy ny fomba nareo manam-pehefana amin'ny soamanana hery sy ny tanjaka tsy miaro ny vahoaka sy ny fananana fa mampahory sy mamoritra azy ireny aza indraindray. Volasoa mandany ianao mody miangavy ianao mandany ianao mody. Mandeha any ianao mademoiselle Volasoa mody ho ampanatsoka any ianao raha hoe tena misy ilako maika anao. Ary manimanitra nge atao trano izany rineny fa andrinona ho ny andrano manitra andrina toy izany ny trano. Tonga sady ianao ry andry nanahoana ny asanao tany? Fa inona aloha izany lokan'ny manitra tsara izany manambahiny nga tsika sa misy fety afaka lazaina ny manetoetory ny efitranontsika. Inona re ry andry ny hoe manambahiny na hoe manitra andrina ny tranontsika fa nanome vola ny dadanao dia mba nasainina atao tsara ny loka.
Fanga dada ary niny hatramin'izay tsy manome vola sa hoe nanome miotra izy androany ary masoko ve mandoro fa to misy zavatra miovange ny amin'eny izany eo hoe manatony ny jerevako an'izany oty inony fa taizany nahaza olona eny emposy tany amin'ndrainao io ko tena volamena tanteraka nge izy zany roniny hitany amin'ndrainao io ko nomeny fanomezana angaty tsaronao fa tsy ngeritaona amin'ny mariazinay nge androany 30 taona androany ny vadinay ay efa mariko moa zany eritreretiny saiko zany ka ny zava-dehibe aminareo mivady no adiniko tanteraka hitako dia arabaina aloha zany roniny ary aiza aloha dady ao anefitranao izy angaza ako na tsy ary raha tsy nirainao no nampatsiahan'izany fa hono roniny ahoana fa vola taiza aloha no vidiana ny dada ny zoloka sy fanomezanao anao zao sa hoe naka tany amin'ny aratrema dadatonany ray iny izy izay no sy niasanao naka vola tany amin'ny banky ony izy izany hoe nindrany ay efa tonga tatrano sy gaga hoe izy ary zao miresaka mafy amin'ny aronoro ato-ndako sy ato zany hay sy miala aloha androany fa tena mahatsiaro reraka ary dada dia arabaina aloha zany ry dada ny amin'ny 17 taona amin'ny fanambadianareo sy niny tena miala atsiny fa adiniko tanteraka 17 taona amin'ny fanambadiana ahoana zany ry aronoro gaga aminao arafidy moty zany ny antony nanoloranao an'ity rozy volamenam-boziko ty ka ianao koa ange tsy nampiomanay meloha misaotra ry sea ndreny ny sefa fantatro efa be vazo azy ekeo fotsiny izay rehetra ambarany angamba efa manomboka miveritsaina izy io andray fa efa masaka velo zao sakafo zao ry aronoro tena efa mampitehinana zany fofona manitra zany efa vita re avy hatrany dia masonareo mianaka toerana ohatra misy zavatra fiany dada sy ny eny zany tsy mifanaraka mihitsy ny resaka izy mivady teo zahako moa tia hiditra lalina amin'ny fiainany mba misy tsy tia mifantatra ny zavatra sasany amin'ny fiainany tsara kosa zany tena sakafo neny zany matomany misaotra roniny fa raha tsy mahadiso ary dada mpiara-miasa amina moa raha ajaray vola soe mpiara-miasa amiko mihitsy izy fa ahoana dia tsy mba rena mihitsy ve ny vaovao mahakasika azy hoe voaroka izy ary fantatro mihitsy hoe voaroka izy ary za mihitsy aza nanisany nandrisika ny daotoandroka azy tsy azo atokisana tsony le ranga iny fa inona ny antony nandroahana azy raha fity fa to tsy mba reko ny resaka momba n'izany tamiko ianao nga zay rehetra miseo any ampiasana moa dia resana aminao avokoa ry aronoro fa velo any zany resaka zany jananka tsisy idiratsika izay fiainany any nahiditra any amponja azy izy fa mba tiako fantatra ngery dada hoe inona ny antony nandroahana azy tao aminareo ka tsy manao fanadihadiana akory fa mba liana fotsiny no ny resaka mandeha ataon'ny olona zay indray sesiny afetsifetsena amandrika olona avy eo nanodifetina ny volany orinasa na antony nandroahana azy vola be fa tsy mba vola kely akory ny seho maika antso tratra ihany ny afera ratsiny anga moa tsy efa ela be izy ny asa atao amin'ny orinasa io ka izay na ela azo izay tao indrindra natonga azy anao tao foana ny olona rehefa elaniasana tamin'ny toerana re dia miseho matoky tena loatra tsy manaiky ho diso milaza ny tena no akaiky ny lehibe losy zany fa vola ohatrinona nahodikoton'ny tao rafidy ianao moa mpanamarom-bola ny orinasa
Efa ho atapitrisany andrikako nilaza ho tsy nanao ny alatra izy nefa dia voamarina fa soniny avokoa ny teo amin'ny taratasy rehetra. Ary so dia izy ara le nalain'ny polisy vao androany iny tany an-tsena dia tsy naharaka firy iandry a ianao ve nakan'ray vola sy tany an-tranony? Ino rineny andray ka sangy ino misahana ny raha mahakasika ny raha hajarainy vola soa dia nikatrainao ndray ny zanak'olona ka lalàna angery eny no ampiariko rehefa olona ahina sady tena fototry ny olona dia zoanay polisy no mitazona azy sady ho fierovana any any ingeny no ialana amin'ny heritreritra hoe so mitsoka le ahiny dia sanao mba fantatrao ve ry andry ty zavatra nataonao tsy mandraraha an'izay lalànanao any ah mba azonao an-tsaina fahorin'ny tovavy iny sa hodinao tsiky zany ary azoko antoka fa nataonao mody tsy fantatra izy teo anatrehan'io lalàna izay mampireharehanao io. Inona mampiakatra anao ny amin'izany ry Arinoro masosotra ka rehefa meloka dia gadraina na ho gadraina mandra-pahafatiny azy iny inona ny olonao amin'izany mpangalatra pisoloky ny orinasany dadatoko fotsiny natao mitohatra fiakarana mangina ianao rafidy a raha mbola te ho zanaka kokoa ianao ry andry a alaminao io raha io azavaiko aminao tsara fa dia tsy ary ambony tsy ary ambany ny tovavy iny voaingana ny nandao azy ny reniny sao koa dia nongotanao velona ny rainy nigadrainao mba misy tahotra an'Andriamanitra ve ao aminao eny a ny asako nge tsy hanavahana namana navany na amboko na ambon'olona rehefa vantana amiko dia kary rehefa mamboto ny firenena sy ny fiarahamonina na manotoana amin'ny filaminana dia mampiatra ny lalàna ataovy ny asany sely raha zay rediredin-dreninareo ny anona dia tsy hatateraka ny asa mihitsy ny manam-pahefana ary avelo ho any zany resaka izany fa mampalaina amin'ity sakafo matsiro loatra ity any sakafonareo fa malaina tsy nanà zao dia n'izao ihany a dia andeha hitsidika amin'ny vola soa tena tsy andrazan-kinana araka ny anaranao mihitsy raha ianao izany ny tezako anao ianareo fa lasa neny a andraso fa hiaraka aminao e Arinoro mandrosoa ianao mandrosoa manahoana ry vola soa salama tsara fa inona reny raha tsy nifanaovana retsiny dia tsy nilaza tamiko izay mandoa indrindria mipetrapetra aloha mamany andry mipetra aloha inona no azoko atao anao aza misahirana amiko ndry azy izao fantatro mihitsy fa tena sahirana samy rery fa nanenona ho any tsy nilaza tamiko eny fa na dia ny fifandraisanay sy norendry any azy miala tsindrery mamany andro fa tsy tao an-tsaiko velively izany hitanao ihany amin'ny maherery tsy misy afaka hanoro hevitra hoe anatona anao isorako indrindra ny amin'ny fahatongavanao saingy miala tsy mpanahy sanakao tena tsy laitrako loatra iny ny tiany tomanty tsy mahasoa andrio mangina efa niteneniko mafy izy ary milazaiko fa ho ariko tsy ho zanako mihitsy raha tsy mamoaka ny raindre ao am-pony izao ianao ve moa hanery azy amin'ny asany fa mba tokony ho jereny manokana mahakasika amin'ny tate tsy nanao an'izany ny raiko fa ahoana ho any tena fandehany tsy haiko izay any ampiasana ny any fa ny any fantatro dia namoaka vola be antapitrisana noho ny dada dia raha nisy tokoa izany dia nataony aiza ary atao aminay tsy misy herika akory ahitako an'izany so vola soa aza manan-kivy teny ry fantatr'Andriamanitra mahasoa atsika fa raha misy landry fanampiana dia aza misalasala manantona fa vonina nampendria misaotra mamany andry
tsy very tokoa ny finamananareo sineny raha zao famangina sy fampaherezana tonao azy zao. Aza misalasala mihitsy e. Dia izao ty aloha ty misy vola kely raisy hoe ndray eny fa na dia andehanandry fitateram-bahoaka fotsiny ihany aza. Fa dia misahirana amiko loatra ianao ro mamany andra marina e. Raisy fa azasiana fisalasalana kia miary natokako andriny sotra raha mbola misy azoko atao dia manao ary aza be raha masy fa makarary io e. Rehefa mamangy andraindray koa aza mandatsatra anymasy eo anao fa mafoy andro azy zany. Azondry zany tompoko. Zay aloha fa andeha mahirezindry. Maraina koa za efa reraka ny amin'ny asa ato an-trano sy ny fikarakarana ny tatany amponja. Jerena fa tsy manahoany ndiara fidy fa anao ina vao maraina ty amiko ianao. Mahazo mandroso ve aloha e? Tsy aloha any an-trano miresaka sa tsy mety aminao zany? Ka tsy anao inona anao ange akory ahy anampy anao ny atondihako. Ay mandrosoa ary mialatsiny fa tena mbola mikorotana be ny atao tranoko. Ianao koa moa maraina loatra ny tonga tiako. Mipetrapetra ary ianao e. Inona ny azoko atao anao? Fangandry tsy mianatra? Tsy mianatra intsony hatramin'izay nidirany dadaponjy izay e. Tsy arako tsy ny fianarako. Za tsy maintsy manatitra ny sakafony dada dia voaterina anao asa izay vitako satria izay tsy maintsy mihinana. Tahira tao trano e folany. Mahampalahelo indray izany. Mialehibe tsy vidiny. Fa na zany aza mbola mitohitra foana le atsarana voajanahary eo amindry. Tena ao amin'ilay maindry azy mihitsy. Tsy azoko ny tianao ambara ndray matora fito fa zavo. Inona ny tianao atongavana amin'izany teninao zany? Anampy ary vola sora toka tsy manahirana andry zany. Inona moa ny olana amin'izany raha toka tsy misy hevitra ambadika amin'ny fanampianao ka anampy atony ahoana ary moa zany ianao Andriamatoa Rafety? Raha mety amin'irey aloha dia aza asiana Andriamatoa zany fa tsy fotsiny hoe Rafidy. Manjary mampisy elanelana eo amintsika zany. Matray ka mitovy amin'ny datako ange ny taonanao e. Ataoko ahoana ny fiantson'ny raiko hoe raha aja. Eny nefa raha izay moa mahade volana ny sainao tsy maninona fa dia antsoako hoe Rafidy ianao zany. Leo aloha ekena izay lazaina rehetra mora ny fitadiavako ny maro. Aiza ny alalako na tsy kombakomba nisy menakaviny nampiditra ndraiko any am-pony zany. Ndry fa iny ty navarinanao tampoka teo ry vola soa? Tsisy inona akory ka. Tompo tany amin'ny dada tampoka ny saiko mahita anao mitafamiko. Toy izao mantsy ny fomba ny dada mielona andehana ny asa. Dia mahatsiaro banga sy mailelo ndry. Aza manandry fa hofenoko izany fahabangana zany. Ary ataoko mihoatra aza raha toka mifanaraka tsara ndraisantsika. Fa mankande asa dia indro aloha misy vola menondry ny banga rehetra atao trano. Fa maninona no menao vola? Zange tsy nangataka taminao e. Ndraikyako amin'izay vola be mihitsy. Ataoko inona daholo reto? Raha iso rehefa fanampiana vety amiko ireo mbola iotra noreo aza nomeko anao. Raisy fa tena ny fitiavana no anolorako azy. Dia gaga zange na sahirana aza vitako foana ny fiainana mianaka e. Dada ataoko tony tsy misy aloha hatreto. Za mpamelona azy. Atao vodiny tsy misy mihitsy aloha izy satria efa tsy namandry tsy afaka anao ninina.
Tsy afaka ny anao izay asambatra indry. Zay aloha fa lasa aza misalasala raha misy manahirana. Eny ary ianao ty dia tsy nisy ninona koroko. Mastoary miasa e. Tsy mila misahirana amiko izany ianao rehefa tonga aty ahy. Izany miezaka n'izay ampiadana indry. Lela mitonantonana. Vao nilazako hoe ataoko tony tsy misy data dia faly ery. Aleo afo fa tsy maintsy haiko ny manjono ny marina amin'ny lalana iny. Tonga ava foana rafidy tony volo tony izao volanisan'ny nangalarana ny sonian'ny data. Rovina moa izany vao hipotra ny tena marina. Andrasako eto tiry Andriamanitra raiko. Andrinina raindroany misy maniringelona ohatr' izany e. Tsy ampiora akory nandeha an'le rangahy adala teo dia efa misy mandondona sahady. Sa izy ihany ve no miverina? Mamany Andry, ary toa tonga maraina ianao mandrosoa. Manao ahoana ry? Salama. Manao ahoana ny fahasalamana? Salama ka. Fa misy ina mandendinika ny tenako sy ny atao anaty trano ianao. Misy zavatra dinao angaty amiko sa tsy misy akory ka. Izao no tiako ambara. Mampitandrina Andry ary volasoa. Tandremo ny fitondran-tena fa manara-maso Andry aho. Tandremo dia tandremo. Fa maninona ny fitondran-tenako? Tsy azoko fa aza vao. Moa ve raha migadra anay ponja ndraiko dia andidy amin'ny fiainako nareo sa manome fanampiana ho anareo dia manao an'izay tiana tao amiko. Moramora kely ny vavandry mbola tsy niteny mahery satria mondry efa niteny ihany dia mbola saika ihany koa. Mitandremindry ny amin'ny faneraserana amin'ny vadiko iny tsy kambanako amindry. Masava amindry izany. Miala tsindra mamoaka iny nifiko fa taonana ihany moa. Ny vadinao tenenina tsara hipetraka amin'ny toerana misy azy. Tsy misy lavako an'izay lehilahy antitra toy iny. Raha mila dia ny mitovy taona amiko ny ilaiko. Mba manaja olon-dehibe rehefa miresaka fa tsy manao hoe manesy toy izany. Toy ny zanako ange nitondrako Andry Izao mamany Andry asa dalainareo tena no ajaiko tokoa ianao. Ary loloha avoka tampony loha. Miangavy anareo koa aza mivezivezy aty amiko fa vitako ny adiko. Aiza no alalako na tsy kombakomba anareo ihany na tonga andraiko anay ponja toy izao. Amin'izay nareo miadana sy milamina tsara. Fa inona mahatonga Andry teny marary toy izany No heverinao fa tsy fantatro fa misy anjara volany dada mihodina ao amin'ny orinasa io. Na metrakapetra-bola tao dada dia tianareo hogafiny izany. Satria nareo mpiavana avokoa ny ao. Ary tsy te hamerina ny anjarany dada ny dada totrema dia nampidirinareo amponja aloha izy. Mahinareo ka. Moramora Ndry tsy misy fantatro izany. Any amin'Rafity Ndry miresaka sy manazava an'izany rehetrarehetra izany. Fangatsy vao teo moa ianao no niteny hoe atsaharo ny fifaneraserana aminy. Mahagaga ianao. Izao tsy ady hevitra aminao momba an'izany manomboka an'io kosa nefa tandremo fa manara-maso Andry
iza aloka. Misy zavatra tiako anontaniana azy maika. Ny mahagagangy 20 taona ny niasany tao amin'ny orinasa. Tsy mbola nisy nivilana. Eny fa na hoe niresaka ny fanaovako tamin'ny aratra maza. Iza zany ny tena fototry ny olana raha tsy izy nanao nianatra reto. Mady misely volasoa, mandrosoa ianao. Miarabanao inspecteur Andry. Miarabanao. Maso aloha toerana ianao ka inona ary ny azoko anampinanao Zavatra roa ihany nangatahako aminao inspecteur ka azafady aloha sao dia omena rano mangatsika aloha ianao. Hitako tena sempotra dia sempotra mafy mantsy ianao zany. Ary mitony aloha sao dia hanaraka hatramin'ny aina ka ho sahirana eto ny tenako. Fa raha izany vefa miseho zavy moa dia hijery fotsiny. Tsy hisotra fa misotra anao. Ary aza manany amiko nankely aza. Zakako izay fiainana miseho eo. Tsy andatsahako ranomasintsony. Ary azoko antoka fa raha ianao tsy ahazaka ny fiainana iainako. Ko mieza ihany manao ny tsara fa izay nefa raha tsy vitana hatramin'izay angamba. Raha tsy vitana ahoana maty misely volasoa. Zaniko. Izay ny tan'Andriamanitra lalana ahafahana manome fahasambarana ao anareo. Ary azy entiny lazana fa raha tsy vitana nareo na hoe ny totombitana. Inona aloha le saika angatahanao tamiko teo fa voatapako izy teo. Azafady indrindra aloha. Sao ary ka ihany tsara. Menonao teneno ny reninao sy ny rainao tsy andalo any amiko tsony. Tsy hitako mihitsy hidirany amin'ny fiainako. Vitako ny io lazao azy tsara zany. Tsy mila naterana kabary any an-tranoko aho. Raha toka mbola manohy an'izany izy ireo dia hotoriako fa manelingelina ny fandriampahalemako Fa tsy azoko ange zany lazainao zany mady misely volasoa manao inona aleminao izy mivady. Izay fotsiny lazaina azy izy ireo asaina amin'ny tantarany aminao rehefa te hafantatra an'izany ianao saika teniko indro ny volany mena izy ireo voatahiriko tsara mihitsy. Averiko aminao fa tsy ilaiko akory. Mahay mamelona ny tenako sy ny raiko tsy angatahako fanampinana amin'iza na amin'iza. Fa volinina daholo reto ny ray aman-dreniko ve no nanome vola ho anao. So dia mba hoentinao hanendrikendrehana azy ireo kosa ary zao ataonao zao ka. Tandremikely ny fafanao ka marina nge zany ny masinao angamba no efa mitapina. Ny dadako feno fahatsarana. Ny reniko mitaiza sy nanabe araka ny tokony ho izy. Tsy nampianatra anasoketa olo izy ireo na dia indray andro aza. Tsaro fa eo akaikinao ihany ratsy. Ko raha misy fitsinjovanao ahy ihany ny mahakamboty azy sy ny maha-olombelona fotsiny ihany aza dia mba tadiavo ny marina. Mingavy ianao Ary andinga inao zany no mitsangana sadika. Andeha. Raha sitrakao tadiavo ny marina amin'ny raharaha mahakasika andraiko fa tsy meloka izy. Fa tsy hamangy azy nga ianao sa hoe efa mifanarana ny anareo mianaka. Ao fa alakeo ary dia eto nareo mianaka miresaka raha hoe tsy tianao ny any amin'ny toerana hitazomana azy. Ka ahoana mety aminao zany tsy mitoerana manahirana fa ora tsy famangina nge zao manana zo azo an'izany ve omeko anao ny ora izay tianao ahafahanao miresaka amin'ny rainao eny na orana manao ahoana na ora manao ahoana dia mahazo mankaty anao miresaka aminy. Fa nga mbola ho ela vao hita marina anao izay azoko atao hanampinanareo mianaka ka ahoana atsoko ve ny rainao hiresaka aminao fa ono alo afaka mba miantsy anao amin'ny anaranao ve dia tsy asiana anaram-bony lahatra tsony eo alohany. Tsy manina sy ataonao rehefa tsy manao tohana ny maha-izy fotsiny. Antsoe amin'izay ary data fa hiresaka aminy ahy mahazo toerana etsy amin'ny ilany etsy ary ianao eo mantsy nareo ny hiresaka.
Tata. Inona indray ty tsy efa nanafatra anao hoe aza mitomany ianao dia mbola inona ihany io ranomaso io. Afaka modony anga? Malelo mafy anao azy tata. Tsy renge ty ianao raha tsy antitra ho azy tsy vidiny. Rety volonao to vao maika ny fotsy. Hinan-tsamby amin'ny tata fahateriko aty Amin'ny fiainako aty ry Volasoa. Ianao ny fantatro fa voafontsara-tsaina noho ny fieritreretana. Jereo koa ingety ianao hoe efa mahery. Tsy misakafo anga ianao io tsy manambola avidanina sakafo. Mbola tsy lany vola taherintsika ka ifezahako tsitsiana arak'izay mety. Ary tata ve milamina ihany matory tsara amin'ny alina tsy mangatsika. Milamina tsara ka. Ianao no aza mampijaly teny. Raha tsy manambola ianao dia tadiaviko vidy io fiarantsika io. Ataoko ny taratasy rehetra. Mety mba vitanao mandritra amin'ny fotoana fohy ihany izany. Firy dada, fananantsika tsy ho amidiko izany. Tsy maintsy vita koa mamoaka anao ato. Tsy maintsy mipotra amin'ny marina na ela na haingana. Asa manahy ianao. Miveriko hoe afaka ho diaraka aminao andiahany io nefa raha izany teninao izany dia mbola tsy zoako velively ny aleto. Izay anaka, avy aloha hiverina any amin'ny toerana misy dia tezao tsara ny tenanao aza mielingelina ty tsony aloha fa tsy tiako hijaly ianao amin'ny fieritreretana. Nefa nge dada, afaka miona aminao foana hony ahy amin'izay ora tiako mihitsy. Dia tsy tiany tata ve ny ankanesako aty matetika? Tsy tiako anao hivezivezy aty tsy saza ho anao ny toerana eto. Lehilahy tsy mifaditrovana avokoa reo hitany masonao reo. Mitady izay fomba andrapahany malemy sy ny reraka ary ny resy fotsiny izy ireo mba ahafahany mamefa afa-po ny tenany. Atsao izany teniko izany Volasoa. Izay fa lasa. Dada! Fangamo tsy voatio izy no milaza fa tsy androtsaka ranomaso tsony. Novo tokoa ny olombelona. Mahery am-pitenenana fa malemy anaty fo. Andraso aloha atsoko izy fa lasa. Volasoa! Volasoa! Tena lasa izy marina. Tsaro ny angamba ny teny dia naleo ny tsy nierika ny jery akory. No heveriny andatsy azy ary ve ahy. Reby aty atranoko aty tsy azoko mihitsy. Angamba dia tsy mba malala teny malagasy mihitsy hoe aza rebirebena. No jerena ihany. Manahoana maniringelina indringa asa? Ianao inspecteur Andre, misy vaovao entinao anga mandrosolo ianao misaotra. Ny vaovao aloha tsy dia misy ambara lehibe fa mba tia metraka fanontaniana roa aminao raha mba azonao valindra. Ndry, fa manina raha nampanantsona tany amin'ny birao anao dia tany any namaly azy. Sa lasa toerana fanady adiana koa ny ato an-tranon'ny data. Ka amin'izay nge aloha tsy lany saran-dalany. Entara mifanontanianao fa ho valiako ka zao re. Nandritra amin'ny fotoana fahaveloman'ny tompoko vavin'oro reninao ve nisy resaka hafa tsikaritra natao ny rainao taminy. Ohatra hoe resaka fifidianana tany na fifidianana zavatra lehibe. Inona koa izany fanontanianao izany raha azoko tsara dia tsy mahatoky ny fahamarinany raiko mihitsy ianao averiko aminao tsara fa tsy mpangalatra ho any raiko ary tsy hangalatra velively na tsy manana azy izay. Aza dia misendoatra avy tany aloha ianao ny angy fanontaniana fotsiny fa tsy milaza hoe mangalatra ny rainao tsy mahita azy ireo ndrisaka aloha raha ny teo masoko tany ambadika tany ny tsy fantatro.
asa hoe mahafapo anao ve izany valiteniko izany? Misaotranao ary fa tiandray raha nyfanontaniana faharoa so tsikarotra hoe manana vola mipirina ve ny dadanao ohatra hoe any banka na amin'ny tsinjo lavitra nasa hoe toerakafa. Raha mahakasika an'izany indray aloha dia tsy manafina ninina aminay mihitsy dady e. Fantatray daholo ny vola mivoaka sy miditra aminy. Farany ary tamin'ny reninao narary taiza ny loharam-bola ny tsapona azy satria araka anita nge dia tao anatin'ny fotoana naharariny na banga ny vola rehetra tao amin'ny orinasy. Nisan'ny tena ny afo izay telo mianaka nandritra ny fotoana naharariny iny. Ka raha manodada daholo ny entina nividianana fanafody sy ny karakarana azy. Eny misy fotoana ihany naka vola tany amin'ny Andriamatora hatrema tompon'ny orinasy izy ary. Raha tsy diso mbola tsy tafavery ny vola io. Misy fifanarahana ny taratasy mihitsy mantsy izany. Ka azonao aseho amiko ve izany taratasy izany? Andraso jereko vetivety ary. Ndreto ilay taratasy vakio tsara. Ay mbola afaka herintaona mihitsy ho vita. Azoko sary ty. Eny tsy hoe tokokory ny taratasinao fa ty raiso. Izay ihany ny atondriako maty mizely vola soa. Manantona anao ihany raha hoe misy vaovao na zavatra hafa koatr'izay. Fa ianao moa izany dia tsy manana fikasana mihitsy mba hamotsitra ny raiko. Olona tsy meloka angeo ahy izy. Sa matahotra ianao fa hiaraka hitsoaka izay mianaka raha tafavoaka eo izy. Tsy izany velively ka. Mbola eo mpikaroana marina iazo e. Ary tsy misy porofo mihitsy ilazana fa tsy meloka ny rainao. Izay nge ny tena olana e. Fa raha tsy izany fa avoakako izy. Mbola sarotra be mantsy ny fandidiana. Fa hono aloha e. Afaka mba miresaka zavatra fa aminao ve? Raha ny fomba fihetsika inspekteur dia mifono hevitra ambadika avokoa. Tsy manam-pikasana moka ndraiko ianao mba hahafahanao mahita matetika mandalo any amin'ny birao anao, hahafahanao mandalo matetika ty an-tranoko. Dia ilaza ianao rehefa avy eo fa tia na hoe tianao avola soa ka ahoana ny hevitrao. Sa diso izany filazako izany? Lalovinao loatra ny raha momba ndraiko mba hahafahanao manararoatra amin'ny fahareseko. Marantsaina loatra ianao ry vola soa. Marantsaina saingy diso voavy koa izany fomba fijerinao izany. Izany tsy manana profeta ao am-pelantanako amitsorako ny rainao. Izao e, raha mety ianao dia ampio hikaroka fa tsy meloka ny rainao. Marina fa hoe manam-pitiavana anao tokoa saingy tsy nitozao mihitsy no anarotako anao. Sao ary porofoy amiko amin'ny asanao fa ty ahy ianao. Tsy hamaly etaetanao mihitsy raha tsy tafavoakanao ny raiko. Ary angamba ho mpifahavalo mandrakizay tsika raha tafitra amin'ny lalina izy. Saiko mahalala fa eo akaikinao ny ratsy fa ianao mihitsy no minijamba. Ka ataovy izay fomba rehetra hitanao an'izany. Eny ary ho tadiako ny andro androany. Ary ho averiko aminao ny teninao raha mby amin'ny fandresena ianao. Izay ary aloha fa dia mbola manantena ny fanampianao koa raha misy zavatra fantatro ka tsy fantatro. Voaka ny fonta dia tsy nilazalaza tamiko. Mahagaga zaho nefa dada raha tsy manana fanalahidy akory.
ve adiniko ny nanidiny trano. Io foana le anafara ny dada. Nefa tsaroko mihitsy fa nanidy trano ka. Fa nalahito koa dia mbola eto amin'ny toerany tsara ity. Dia ahoana ary izany? Aleo aloha miditra mora dia mailo ihany. Moramora fotsiny ry. Moramora dia tsy haninona ndry raha mifanaraka tsara sika. Kiarafidy, fa hoana natafidiranao tato an-tranoko. Ary inona ny lavanao avelo anao fa raha izany tsoko fonjy eto ianao Vao teo angeharika alakeny nilaza taminao fa moramora ianao e. Raha mifanaraka tsara sika dia tsisy haninona anao eo. Ary azafinao mafy toy io ka. Avelao hipetraka tsara etsy amin'ny sezetsy dia amin'izay afaka mamaly an'izay tianao angatahana amiko. Tsy avelako hipetraka fotsiny amin'izao ianao ka. Eto anilako ihany ianao mipetraka. Za eto kaikinao eto. Ary mandeha aiza ny tananao izany Kiarafidy fenao ve dia efa lehilahy lehibe tsy misy saina mihitsy e. Toy izao ny tadiavanao tena lehilahy tsy nifahaditrovana raha ianao. Ka na hitabataba eo ianao na hiantso vonjeo tsisy andrianao eo e. Aleo ataoko mafy toy izao tony radio tony. Efa elange any ty anao vola sofa ianao ny nanampina amin'ny masonao e. Iadana ange ianao raha miaraka amiko e. Ivokany amponja ny rainao raha toka. Raha toka manaiky miaraka aminao ianao izany manisany fototra nanagadrany raiko dia ho very maina eo ianao raha izany nandrasanao amiko. Misany ery ianao fa lehilahy efa maty sana mihitsy. Fa mieritreritra ny an'olana hafa mora foana nitoriko anao raha izany ny zavatra miseho eto. Madalanga ianao. Iza nino anao fa nisy nanolana. Olona vehivavy lehibe tokoa mandeha hitolona ny fanamana. Tsy ataoko misy maratra. Tsisiko marika mihitsy fa niaraka tsika. Ny anatinao manontoko fotsiny no toko maratsy. Ravinana ny mianao anao azy. Dia ratsisy rehetrarehetra. Saingy izao. Tiako mifiratsika raha fitiavana fatirena. Tsy manira aminao izany. Mahakasika ny rainao indray tsy avy ampivelively tonga azy itoko fa ny adalangy. Azoko avoaka izy raha toka manaiky ianao fa hiaraka tsika. Miaraka tsy terena. Efa na dia hanidrino ihany azy. Nofy an'izany. Any akafa rangaty mijery olona iarahana rehefa tsy ampianao ny vadinao nofiko tsy avelako viraviray ny ambo ty toanao izao mihitsy. Raha ny tsy fanekeko anao mampijanona ny dadany dia velao izy hoaniko. Tsy anaiky anao an'izany mihitsy ngafantanaty tiana ny ako no omeko viraviraina fotsiny amin'izao. Meko telo andro ianao isainanao volasoa. Rehefa tsy azoko mifampitany ianao dia mialatsiny fa hotereko ianao. Hotereko toy ny fanao ny lehilahy maty fanahy rehetra. Mandeha ianao mandeha any fa tsisy ilavako anao na ny kely azy e. Nanfofonao aza makaloloya makandoa mihitsy. Otrana tsy saiko torana mihitsy. Andeha tokoa ka. Saingy mbola hiverina. 3 andro iaty eo afaka 3 andro miditra eto amin'ity tokonanao ity. Mbola le volany rano midada tany amin'ny banky avokoa ve zao ny fidianana zao fiovana reta ato trano zao mbola tsy tapitra azy. Mbola petsaka ny ambom-bava. Angatsy tianao fiovana misy ato tranontsika ka. Variana fotsiny aka. Rendrarendra toy izao veriny ny ndramana vola. Anga dia tsy ampifalitsika mihitsy ny tato tranony dia tsy maintsy voatery ny vidy an'ireo. Fa dia vola be ohatrinona loatra ny mindramo matanika. Ao anao inona moa izany Andry? Rehefa misy dia mifalia. Efa elana izy any afiny izay
fa zao efa nataoko tsara fonao ny sakafonareo telo mianadaany io alina dia mba jerijereo ny zandranao fa tsy sakafo eo izay sy dadanareo. Ody fa izy nareo mivady ny sakafo? Eto ny dadanareo any amin'ny restaurant ny ahy. Fa misy antony manokana ve ondriny iny ay ve zany no mahatonga ny manao mahafatifaty eto sao enao koa anga vo tery antony manokana foana vo afaka maneho fity efa lehibe nge nareo rakizy mila mba manavao fitiavana trano koa zay mila kolokoloina ny fitiavana rehefa katiky ny fanterana toy izao. Tsara zany ka tena tsara mihitsy fa ianao veriny iny tsy mba manana fanahina akory ahoana moa zany ny fomba amerena ny dadany reto volany fidiananao ny reto etana be dehibe reto antra nge tsika aoriana fa nahoana ianao ry andro be fanahina toy izany rehefa misy ny anina dia ano rehefa mbola manaky tafiny ianao dia mifalia ary aza miatranao fanontaniana tsony fa tsy olona nanao ratsy akory avelao amin'izay dia efa miandry any ivelany any ny rainareo. Mazao fahafinaretana re misaotra ohatra neny mba hitondrao mofo any aloha atao sakafo maraina fa tsy navimbina eny re zavatra mampalahy any nandanda ahoana nefa ny fomba halalako an'izany dada totrima milaza fa tsy miaya azy na dia kely akory azy dia ho ady soko vera hoe mikarokaroka kely ny atao nafitramin'izy mivady nefa raha tsy misy eo dia ahoana dia any am-piasana lasa aloha rangahandramana raso hoe hodindiana avokoa reto taratasy reto hoe inona avy. Inona indray sy dity manelingely aty amin'ny brotea fa nga dia tsy mba afaka miandry any an-trano dia mandodina mafy irery zatonareo. Mialatsiny aloha ry dada fa tena maika dia maika ny ilako ny dada tsy androko ny any an-trano dia aleoko nakaty fa manelingelina mafy any dada nga mifatongavako. Anga tsy manelingelina akory misy manahirana kely ny loko fotsiny dia izay mampisaviretakato io fa inona ny tena manahirana ny dadany dia mikorotana be tozao tokoa ny birao any dady misy zavatra tsy hitangasa aleo aloha akato ny ty broté dia amin'izay tsy misy manelingelina tsika tsy zany ry se fa misy taratasy maika tadiaviko sy laiko izay tsy hitako hoe nakaiza miandry tsaroko any dia nataoko tany an-trano mikaroko tao amin'ny toerana nefa tsy tao dia zao karoko aty amin'ny biro zao fa taratasy mahakasika an'inona zany azoko ompiana nge dada hikariko an'izay raha ambarany dada aniko hoe taratasy inona lizy zay nareo manam-pahefany tony lina amin'ny zavatra tsy mahakasika ny asanareo tsy fantatry sy mihitsy ny taratasy tadiavo ka raha ho hitany sy azy angamba dia hoentiny sy hanenjehana fa tsy hanavitra velively mihitsy fa nga dia taratasy mampikiatra hono dia miteny an'izany dada ka ampiana ve dady hikariko ary aloha ampiana ihany ianao mandamomany reto ka tena mikorotana mahatsiravina mihitsy milony lazanyseny atondiansy aloha dia mba te-anontany zavatra ray amin'sea ka apetroara ny fanontaniany dada fa ho valiko araka izay azoko atao aza atao sarotra fotsiny fa indraindray koa ny fanontaniana petraky ny ava iny tsy mahafampanadinana anay polisy raha sendra ny fanontaniana sarobalindry ka hono arsea raha za rainse moa zany mitratra ny senanao adisona-goavana dia ahoana ny ataony se hogadrainy se ve sa
miankina amin'ny anton-javatra nanaovana atosoana io ry dada. Raha tsy mitory ny olona tratrany tsindry azo lena ohatra dia tsy misy arakaraka. Fa raha manodidina an'ilay olona kosa no mitory dia ny lalàna no manenjika azy amin'izay. Fa angalo dada nanao atosoany. Tsy hoe nanao atosoana ka. Mba hafantaninana nitikitika atro ny ela fotsiny izany. Ny anam-piko azy indray raha dia izao raha nitory ilay olona natratra ny dada nanao atosoana, efa nanaovana fihinanana moa tsy izy io dia tsy misy azo elana mihitsy. Eo ny atsoina ny andaniny sy ny akilany mba hanao raharam-pihavanana raha sitrany. Manakay zany izay taratasy izay. Teny ilako maika lety izay. Fahina tokoa aloha ny anton-dehanse. Efa mba milamindamina ihany reto atao taratasy reto. Ento ny resaka izay fa ho tadiaviko miadana ihany izany avy eo. Raha zo endrika izy dady zao ve ny lazako azy ny zavatra mampia taminy hatramin'izay dia anahoana ry ny vokany? Ho torany eto izy sa ho tapaka lalan-datampoka? Nefa ninona fitrangany tsy maintsy miresaka aminy ahy. Fa nga tsy vonina niresaka amiko indray akory sy tika. Iny ty mampianana ny sitakany eo. Lazao izay lazainy se fa tsy manino izay taratasy tsy hitany fa ho zako miadana eo ihany izay. Ka zoara ry dada. Alefa sy fa mihinana sengy ahy, miandresy mihitsy aza. Ka ahoana ny hevitra dada? Akariko ty raharaha ty sa hanao raharam-pihavanana amin'Andriamatorajy ianao? Fa maninona ry se raha ahafahana fotsiny izy dia vita. Milamina ny raharaha amin'izay, raha nisy haingy ahy. Dia ho sahany se ve ny anagadra ho any amin'ny lalina ny tsy azonao an-tsaina ngery dada dia izao za anjina ihany fa hivola sosiny ray no gaga tampoka hoe nahoana ny navoaka tsy ahoatsy ahoana. Sarotra be zany raharaha zany fa zao no atao tsy afaka ny anarina ny eloka vitanao ary dada ka dia ho gadra ise azy zany. Zanaka ngese ary zany raha ise. Ary raha izay no miseho dia aza manantena ny ilevina pasan-drazana raha zany. Ho zahako ny bokom-pianakaviana dia ho fafako ao ny anarany se. Miseho izy loatra somary ndoatra amin'ny tiasanareo ty mantsy nareo. Zay ny fahavoazana. Izay filazanao azy ihany dada tsy mampaninina ahy. Safidy roa no meko anao. Na ianao hiresaka amin'ny dada totema ny zava-marina rehetra. Dia izy no teny eno anatsoaka ny fitoriany. Amin'izay mba maivamaivana kokoa ny raharaha anatrehana. Na ianao hiresaka amin'ny raja dia mivoako ny fonja izy. Anjarany indray ny hevitra hoe hitory isa ahoana. Ianao tsy miasa rafidiny tsy miraika hiala eo amin'ny fandriana io Antany janaka ao ny antony jesako fa izy angamba malaza zany bebe koa Ohatray, fa inona ny dirany zanaka ao amin'ny asanao ka? Izy angano lehibe anao dia afantatra ny antony tsesanao. Merena ianao to fa efa fitorora latsaka ane zao mangina ianao ry Arnoro fa tsy misy akanaina. Fa onto koa ry Arnoro. Inona? Lany avokoa ve ry vola meko anao hatramin'izay sa mbola mba misy ambiny kely ihany? Misy amfa kely sisa. Mila vola nga ianao? Tsy mila vola akory fa tiako ambara aminao dia mba tsy io ihany ny any am-pelantananao fa tsy ho fantatry izay voako ny apitso.
Fatraminy vinandray ty andro mandondona vao miditry ny efitranonay. Misy ilanao maika anga? Azafady rineny mitady anao ambany eo dada Totima. Efa niantso amin'ny dada ihany izy fa angamba tsy velona mihitsy ny finday any dada ao zao ka. Iza tsara hoe mitady anao zao ry Arnoro. Fa inona koa ty mampiakatra anao tampoka eo e? Dada Totima no mitady atsika. Miareny ianao teo dia andao hidina any ambany. Mantany ianao makany fa za tsy any velively. Zay vao mboary ny andro ny resaka rehetrarehetra raha toka tsy maintsy misy ilana any. Fa inona mihitsy ny mahazo anareo mianankireto e? Mba azonao azavaina amiko ve ny antony ry andro fa indrainao ty milaza ny tsy andeha hiasa, ianao indray ny anlehan'ny adalana eto. Fa inona mihitsy ny afenonareo ahy e? Mandehana aloha ry vonjeo dada Totima fa sasa miandry izy rehefa avy eo tsika miresaka. Mandehana aloha ilazao izy fa ho avy ahy e. Nataonao raha fidy dia sahanao ve nangalatra tao amin'ny orinasany dadatoanao? Miareny ianao te fa aza miseho misarindoma etsikelikeo. Miareny ianao moramora ianao ry Arnora, moramora. Ninany ianao tsy mahalala matika rehefa tratra ny olona zay vao manangam-bovona may vava ratsy toy io. Aiza fikisanao lainga tato fotsiny? Nolazainao fa volan'ny raminao tany amin'ny banky reto vola sesika an-tanako reto. Ay nangalarinao. Alatsy n'inona nanaovanao an'izany? Fa inona loatra ny tena niesika anao an'izany raha fidy Tsy vitan'izay nangalatra fa mbola mitady an'olana zanak'olona ihany koa. Fa inona daholo zany lazainao zany ry Arnora? Taiza daholo nainona an'izany resaka zany? Zanak'iza koa lazainao fa nikasika olany. Mova ianao nahita na dia indray andro aza hoe nampirafy anao Za zy valotanao sakabeloa raha fidy Ny sakabeloa izy Reo no volanao dia mandany ianao niala eto amin'ity trano ity. Tsy natao hitahiry mpangalatra tao tranoko Zany mba aseho niezaka sy niaro anao. Kanjo ianao kay tena saka manafika io. Tsy mila anao mijanona ato anaty dia raha minitra monja azy. Aza manao an'izany Arnoro mba jereo ny fotoana vaditsika hatramin'izay. Fiaretantsika tamin'ny fahoriana maro isan-karazany. Ndray mandeha very Arnoro sy lavaka dia atositosika toy izao so dia mba tsy rariny Ay, rehefa tsy mety aminao no mandeha dia za no hialany trano. Ny ankizy indray manana safidy na hoaiza izy na hoaiza. Tsy tambitamby aminao mihitsy akory Zany no fa baraka amin'ny toetranao eto. Ino dia ataonao ry Arnoro Tsaharo ny fangoronanao hitanao. Aleo re miresaka ry vady malalaka fa aza eti-poto io ianao mba jereo ny tokantranontsika. Tsy mila nitampitambinao raha fidy Vady malalako vady malalako. Miala ianao fa tsisy andehanako Saika diniko. Ty ndrozy vola menanao fa tsy mila. Tsy vola madio avy amin'ny tananao no vitananao an'iny. Meo an'izay vehivavinao afandy. Tsy ilaiko iny. Efa maty fanahy loatra raha ianao. Halatra anao milomanao vady aman-janakao. Mba misaina raha fidy Risy telo mena da asakany ny renareo fa mipiasa ny ala ny tokantranontsika Antao atsika hoy izy. Iandry Nitabataba ianao eo Tsy misy idiran'ny ankizy ny atsika satria efa nampianarina izany reo. Saika ty kosa ry Arnoro efa mihoatra ny loha. Mifona aminao re ahy mijanona re. Jereo ny tokantranontsika mbanjiny no avin'izy mena da mbola mianatra
Faliko ry dada mahita anao eto anilako indray. Le fiainako efa marikila teo. Indro feno manana indray. Tsy avelako hisaraka amiko tsony ianao ry dada na dia indray andro aza. Faly ve izany aho? Tena faly ary dada. Tsy misy mahasolo an'ilay fitiavanao angery. Aza dia mamaritra be loatra na izany satria tsy isika nkeny mandahatra. Mbola ao ny eo ambony izay ambony lavitra atsika. Dada. Tsy raha matoary noro mamany andro ve ty tamin'ny vikiviky mafy ty? Sady toa mavesatretana izy izany. Ary manitsy aty amintsika mihitsy angeny dian'izany e. Fa nao inona ty ry dada? Nanafatra azy nga ianao? Tsy nanafatra azy mihitsy aka. Aleo ilay izy ho avy eo dia mitsy ambarany. Manahoana nareo mianaka? Mba azonareo omena rano mangatsiaka kely ve anaka? Angalo rano mangatsiaka ho nisy volasoa. Malaky ianao e. Fa hono ty entana mavesatra miaraka aminao ty raha matoary noro. Fa ndeha ho izy ianao e. Mandrosoa aloha ato an-trano e. Ty le ranonao mamany andra. Fa avy ianao izany dia andeha ho aiza? Misaotra anao anaka fa namelona anayko ny rano natolotra ao. Ary aza manafa ho valiko avokoa ny fanontanianareo mianaka teo. Andraso kely fotsiny aloha azo aina. Re, volasoa. Jerenao raha tsy resy tory teto raha matoary noro. Fa inona ny mahazo azy? Da atao ahoana io anaka? Tsika ny andry azy aina zava-resaka kanjo ny torimaso ny tonga aloha. Da atao ahoana tokoa io ry dada? Sa misy fandraisan'ny amina afaka anao sao mantondian'izao? Hatramin'izao angeka mbola tsy nilazainao any antony natonga anao afaka tampoka tao e. Ianao efa mipetraka tato an-trano no hitako. Hevitry ny hafaliana loatra dia tsy navita ny resaka korintsika mianaka. Mandana aloha jereo izany olona mandondony izany. Ho tantaraiko anao ihany ny zava-misy rehetra fa aza mainka ianao e. Oay, volasoa. Fananinona tampoka teo re ianao e. Aolo ry dada apui bataly. Fa inona ny volasoa le nitompoka be teo? Fa misy inona e? Rafidy sy inspekteur andry. Fa nataonareo inona ny zanako e? Fa naninona izy mba tena rohatr'izao e? Maninona izy ny tsy mahatsiaro tena tampoka teo? Volasoa, fa maninona ianao anaka? Voatongetsiketsenao ny resaka tsara e. Tsy maninona akory izy andre matoraja. Ao aloha mpifotsinahy bata azy ambony fandriana dia ao miara-mamelona azy tsika. Volasoa, ny sanako vavitokany. Fa maninona re ianao anaka? Tsy maninona izy andre matoraja. Aza manahy ianao. Zay. Hitanao fa zay dia miverina ny eny. Torana kely fotsiny izy. Tsy haiko hoe inona nahataita azy raha iny namohanay mianaka iny izy. Tsy haroso tamin'ny endriny izany ary avy hatrany dia nitolify izy. Solo fa tsy mafy loatra amin'ny fianjerany fa ratsy izany dia mety ho misy fahavoazana mihitsy tany amin'ny lamosiny tany e. Akandraiko indray nganareo e. Fa mbola ina fahatosoana vita ny dada. Hogatrainareo indray ve izy? Nampindraminareo fotoana fisambarako taminy dia alainareo indray izy. Fa ahoana izany inspekteur? Ay ve izany no nahataita azy tampoka teo? Loza marina. Tsy izany akia. Tsaka ny rain'ilay izany izay fa aza matahotra. Hijanony eto amin'ny rifona izy mandra-piantso ny ray azy any ambony. Amboary ny fo fa ho fahatampoka indrindry e. Hifona aminao ny atandehiko anaka. Angatapa-melana amin'ny rainao ihany koa no ny heloka izay vitako. Tsy mendrika loatra anaka. Za izay nihevitra ny tenako tsy tratry ny aloka nefa sao tratra ihany. Fa ngamony etsika tsy efa vita tany ampiasana teo anatren'Andriamatora Tsema sy ny zanako raha fido ny toa-mbola toizanao aty an-tranoko ihany a. Fa mbola misy tsy milamina nga e. Tsy mandra ny saiko raja. Manenjika loatra ny eritreritro. Nareo izy mianaka, aza rahana lelo ny fiainako avy. Ohatra fa iarina ho aizy indray volasoa. Indrindra vao teo ny torany e. Solo ny tananao fa aza mikasikasika akory e. Raha azoko tsara izany dia ianao no nahatonga indraiko ny gadra ray volana tany am-ponja. Ianao no nangalatra ny soniany raiko. Izany fa inspekteur andry dia jerenao fotsiny. Tsara ianao tokoa dia atao vita mora ny raharaha. Ary rehefa tsy hitory ianao ry dada dia za mihitsy ny hetsika. Ary tsy hamelako io raha tsy migadra toanao ihany koa. Moramora ianao anaka. Manaika fa nisy izany rehetra izany.
mararo ny fonao saraka tamiko nandritra ny ray volana fa raha tokoa ka valy faty foana no iainany eto amin'ity tany ity dia inona tsony no ilana ny fihavanana sy ny maha-kristianina atsika okare tsy nitaizanao anao valy faty mandana anakabetro ny fitorianao tsy tady mpisolo vavy isolo ah fa zakaiky ny saziko efa mivaly amiko avokoa zao ny ratsy nataoko mivadiko nandao ahy tsy tia ady fony izy fa melony andehanako any amponjanaka mamela reny heliko loza mivadinao koa ianao tsara ho anao zay moramora aminao no miara-miaina amin'ny olona pisoloky mpangalatra mpanendrikendrika nikasan'olana fitambaran'izany rehetra izany indray matora fidy dia fahafatesana ara-panahy tena tsara ho anao mihitsy izany ka moramora ianao ry volasoa tsy mendrika antsika nitoetra ohatr'izany tsy misy mitory anao izany eo raha fidy ny amerenananao hiasa azy zao mbola hitadiavana hevitra amin'Andriamatora hatremadadatoanao inona nidiranao ny amin'izany ry dada aveloana amin'izy menakavy ihany ny rarahany ary raha mivadinao manahirana anao dia jereo amin'ny efitra amin'ny fandraisam-bahiny ao izy tsy misy toerana natokana ho azy aty tsy hoe rehefa leo any izy dia aty no hitonantonany ay aty ny reniko misaotra anao Andriamanitra mitady aviko taizataizy fa hoe niara tao an-trano ty ry andry ty reko avokoa ny resaka reteo tsy manome tsiny anao velively ary volasoa rary ny sitsy ny raha namoaka vavatoy izany ianao nefa dinio ihany retsy ny lehibe aza mifamela mitana fihevanana mingavendria mamela ny heliko ny vadiko izany fona ho azy re mamelary azy ry volasoa fa maninona ny tsy miteny ianao ry volasoa miresaka aminao ange ny olon-dehibe ahoana ny hevitrao zay izany mamela azy amin'ny foko fa sy efa mandeha izy fa tsy tiako ny hijanonana eto amin'ny tokantranontsika eto aokisika samy hifanaja manomboka eto dia ianao inspekteur rehefa tena maro-potitra tsy misy porofony amin'ny asa ataonao vao miditra ianao raha izay ny voaroiroy izany tokoa hoe ka efa hitako ary zao no marina sy ny mely dia ahoana amin'izay ary le resaka ho tamin'ny farany iny tadidinao ve tsaronao ny teninao tamin'iny tadidiko fa tsy anaika tsy hiditra ho finanton'Andriamatora fidy mihitsy okizany tena hifonana na manampitiavana anao azy dia tsy hiditra mihitsy koa raha misy kosa ve fitiavanao azy nahoanany dia avototra izany tsy hanenenanao ange ny anaika azy mahavelona sy mahasambatra anao tsara izanak'io sady manararoatra mangatabady ihany re izany tokoa angery volasoa aza dia ny adalako ny tsandraketanareo ny fitiavanareo mifankatiava raka izy misodrananareo sa ahoana ratsy tsy omena ho an'ny zanako lava iny zanako vavy tsy za nge no anambady izy no anambady ka avelo izy lazy zay ompony izany ho ny volasoa avelo raha mba ho resaka manokana ary zany mety mbola heritreritra koa izy fa tsy voatery hoe eto nge valy teniny sa hoana ke volasoa malalako tsy ho laitrako mantsy sao dia rehefa lehibe to andrainao ianao dia ho maty fanahy ihany koa tsy tahitra ka sao tafiditra vao anenina andao tsika sindrelo ho any velany dia anytsika miresaka ataotsika tsy marina ny teny hoe ny adala ny to andrainy ty anao nge ahy natolotry ny asia amin'ny raha teo anareo teo maty fanahy tantarindray miseho misy ratandra vorom-bato onylantoaromamy novelomin'ny Saoly rakotana nahary sy nanja niaraka tamin'ny faly ralala ary zoma amin'ny rina nandray feo sy nandrindra ara-teknika aro nanatsodosa nanjara zafin-drakoto